PDG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Big Crystal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. ho famererena ny tanotandalana sy ho fanajana demokrasia no tanjona hoy ny antoko politika kandida sy olo-pirenena mijoro sy miaro ny safidim-bahoaka ho sarotra mantsy ny amerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny fividianana raha tsy misy fahasahiana mijoro sy fandraisana fehipitra manoloana ireo alabato isan-karazany. Inina ovaina na itadiavana ny hirika rehetra ny anovana sy anombana ny voka-pividianana amin'ireo distrika itarihiny antoko-panohitra araka ny taritra tamin'ny zava-nisy tany antoerana androany. Fangalaram-bato mibaribary no hita ataon'ny kandida-mpanjakana izay miova ho fanendrikendrehana ireo kandida-panohitra ho iatrany ny fanazavana. Aina nisy ny fifandonana mahery vaika ny ady an-trano ary ny korotana teraky ny fividianana tsy ara-dalàna teo iny hoy ny avy eo anivony ny cellule de crise diovy Madagasikara. Tompona andraikitra feno amin'izay mety tranga vokatra izany ny mpitondra ankehitriny ho ireto farany. Niakatra avoroeny ny vidin'ny rano fisotro madio tany ambao Antsiranana ka mampitaraina ny mponina. Mitaraina vokatra izany ihany koa ireo tanora tsy anasa mpitatitra rano any Antoerana. Any ivelany nanomboka tao Colville-sur-Mer ny fahatsiarovana ny fahavalopolo taona ny débarquement de Normandie androany. Nitarika izany ny filoha frantsay sy amerikanina mivady. Io izay opération militaire goavana indrindra niarahany tafika amerikanina sy britanika sy ireo miaramila frantsay tao avaratry la France ny 9 Jona 1709 ny antsipirindreo avy hatrany ary. Alaka misy 9 Jona taona 2022 ankafaliana indray tomboka lasy tomboko vavy nisy diako ny tokantranonao amin'ity arina ity tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao haterina ny araba ary manasa anao ampanajana anjo izany hatramin'ny farany. Matoa andatsoratra avy hatrany dia ho famerenana ny tanotandalana sy ho fanajana demokrasia no tanjona hoy ireo antoko politika kandida sy olo-pirenena mijoro sy miaro ny safidim-bahoaka. Ho sarotra mantsy ny amerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny fividianana raha tsy misy fahasahiana mijoro sy fandraisana fepetra manoloana ireo alabato isan-karazany. Matoa andatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Anao ahoana ny mety ho toy ny tantara eto amin'ny tany sy ny firenena raha izao zava-misy ao am-piandrasana ny voka-pividianana izao no jerena. Atsimbadika ambony ambany ny safidim-bahoaka hovaina ny tatitra miakatra eny amin'ny seni foibe ary isan'ny tompona antoka amin'izany ireo raha mangaika ny seni eny anivony ny distrika sasany. Niezaka ny joro ary mbola mijoro miaro izay safidy nataony ireo olo-pirenena hotrony ireo kandida nofidiny. Misy aza ny kandida mihitsy no mijoro miaro ny safidy ny vahoaka ny fidy azy hotrony ireo vahoaka. Tsy vita hatreo mbola natsimbadika fanindroy indray ny tantara ka ireo antoko-panohitra miaraka amin'ny vahoaka indray ny voalaza fanangala-bato ny vidy sy ny tatitra olona. Ireo tsy manana fahefana indray no voalaza fa nampiasa sy nanolo sefoko tany mibaiko ny seni sy manao tsindry eny amin'ny ACC. Lainga sy noforonina avokoa ve zany raha toka ny laza ny kandida Christine Razanamasoa fa tena nandika lalàna sy nizara vola ny kandida mpanjakana ary isan'ny tsy fanaran-dalàna nataon'ny kandidato hoanan'ny fanjakana ny fampiasana ny fitaovam-panjakana tany amin'ny commune izay be mpifidy indrindra tao Ambatofinandrahana. Voalaza tamin'izany fa nampiasa fiara takelaka mena ary nizara vola. Zavatra noforonina avokoa ve ireny voalazan'ny kandida mily ao faratsio ireny ka nilazany tsy nanamafisany hatrany fa hijoro hatramin'ny farany hiaro ny safidim-bahoaka ny tenany sy ireo vahoaka ny fidy azy. Tahaka izany ihany koa ireo faritra hafa rehetra ahitana vahoaka mijoro sy miaro hatrany ny safidy nataony. Hatreto anefa tsy hita ny fepetra izay noraisiny seni manoloana ireo rehetra ireo.
ampy zay ny tsy fanomezana asina sy ny tsy fanajana ny lalam-panorenana hoy ny teo anivon'ny vovonana firaisan-kina raha nanao fanambarana miaraka tamin'ity androany ity. Izy ireo izay ametraka fitoriana eny amin'ny seni anday fepetra amin'ireo mpiatsa-panjakana nampiasaina mialoha sy nandritra iny fifidianana iny. Itory eny amin'ny ACC ho fanafoanana ny vaton'ireo kandidat tsy nanara-dalàna ary koa amerenana ny fifidianana amin'ireo distrika sasany na ahitana olana goavana. Ary itory eny amin'ny fitsarana misahana ny ady eloka ho an'ireo tsy nanara-dalàna rehetra. Tsotra ny tanjona ho an'ireo rehetra manao fitakiana na nametraka fitoriana na mijoro iaro ny safidiny dia ny anajana ny safidy izay nataony izay. Ny sy ny fanjakana sy ny fanajana ny tany-tandalàna, ny anajana ny demokrasia, ny ametrahana ny antenimera-pirenena mendrika ary indrindra ny amerenana ny fahatokizan'ny vahoaka amin'ny fifidianana. Fomba ahoana tokoa moa no atokizan'ny vahoaka izay fifidianana rehetra ho avy raha ny tranga tahaka izao iainana ankehitriny no tsy misy fepetra ho raisina. Anahoana ny zava-misy eto amin'ny firenena raha hiatrika fifidianana be ny tanàna isika ny volana novambra ho avy izao, raha tsy misy ny fandraisana fepetra mikasika ireo osoka sy alabato ary fanabotsinana ny isam-bato hita etsero amin'izao fotoana ireo. Araka izay fanatsidika izay dia mitsangana ny SB na ny komity miaro ny safidim-bahoaka manerana ny nosy raha ny fanambarana izay nataony vovonana firaisan-kina androany. Ijoratra amin'ny farany komity ary tsy anakitsony ny azo raisina fa tsy mitompona fanao ny ACC amin'ireo didim-pitsarana. Efa fantatry ny vondrona iraisam-pirenena ny trangany sery eto Madagasikara nandritry ny fifidianana teo izy ireo izay nanamafy fa ametraka fitoriana eny anivon'ny CENI sy ny ACC. Fitsiny koloina. Tsy lamina ny fifidianana misy eto amin'ny firenena raha toka misy ny fanodigodinana ny safidim-bahoaka ho ny filoham-pirenena teo aloha Marika Ravalomanana eo anivon'ny vovonana firaisan-kina. Maro ireo endrika tsy fanaran-dalàna hita izay ijoroan'izy ireo hatramin'ny farany raha ny fanazavana hatrany tsy anaiky ary ametraka fitoriana eny anivon'ny HCC sy ny CENI. Araka izany ny KMSB ho fiarovana ny safidim-bahoaka izay ninona ahodina amin'izao fotoana. Ny zany dia mitaky dia takinay ny fahamaizana ireo izay natika lalàna sy tompona andraikitra tamin'ireo tsy fahalavyrahina maro nandritra ny sotram-pifidianana izay hitatsika teo. Anao fitoriana isika eny anivon'ny CENI ho fampiarana ny andininy fahaenina amby efapolo amin'ny lalàna lalana fahadimy folo sy roa arivo tsipika 020 mifeny ny CENI. Manangana ny CENI, mangataka ny CENI, apiakatra eny amin'ny conseil de discipline de la fonction publique. Ireo mpiasa-panjakana nandika lalàna nandritra ny fifidianana ho fampiarana ny andininy fahasivy amby efapolo amin'ny lalàna mifeny CENI ihany. Vola etsy ambony. Anao fitoriana koa isika eny anivon'ny ACC ho fanafoanana ny isam-bata azon'ireo kandidat tsy nanara-dalàna sy fanafoanana ny fifidianana mihitsy raha ilaina amin'ireo bloc fantanjaham-pato izay ahitana osoka sy alabato. Ary anao fitoriana ihany koa isika eny anivon'ny fitsarana misahana ny ady eloka ho amin'ireo izay tompona andraikitra amin'ny fandikan-dalàna. Voalaza teo ireo olona izay niteny teo dia milaza hoe ianareo mpiasa-panjakana reo mpampianatra hijanona mpampianatra, zandara hijanona zandara, dia nitsika tsara niteny teo. Efa fantatra ary manao tatitra amin'ireo vondrona iraisam-pirenena ny zava-misy eto amintsika ny eo anivon'ny fanoherana miantso ireo hery-vilona rehetra vondrona politika sy kandida tsy miankina eo anivon'ny vovona firaisan-kina hijoro an'izay safidim-bahoaka izay izy ireo izay endrikendrehina ho mangalabato. Tsy mitongilangilana mihitsy na mitolefika fa tena mijoro olona manana fahasahiana olona sa tena hiarona zany fahamarinana sy fanodikodonana zany matoa zay miantso dia satria manana profo zany zao izy rehetra fa tena tsy rariny intsony ny fanitsakitsahana sy fanodikodonana ny safidim-bahoaka. Endareo tsara ngamba ny tenin'ny solotena n'ireo kandidat isaky ny faritra teo. Zao tamin'ny présidentielle ane hoa natao amboletra iny satria olona tsy manana zo-pirenena malagasy manitsakitsaka ny lalam-pandroena zay tsy nanaovanay ary zay ny profo fa tsy hoe seza ny tedavina na hoe voninahitra na vola fa ity kosa hafa tia manerana ny district no safidy zay olona tiany manodidina azy izy dia zay ny tedavina anangana antemera-pirenena mendrika isika tena solombavam-boaka marina.
dia fantatrao satria tsika mampy ro anatin'ny Nations Unies dia manana droit tsika manana fahefantsika mampalala ny zava-misy eto amin'ny firenentsika dia tsy maintsy ataontsika izay ampalalana azy anjaranay zany karaha te iogana izy dia aloha iogana any fa tsy anjaranay zany tsy mieritreritra zany zay fa ampiatra ny lalàna sy ny démocratie fa rainao mahita hoe manongo ampanjakana zany teninay zany dia anao zany fa tsy anay fomba filaza moa zay hoe nisy ny angalaba fomba ahoana moa ny ahafahanay candidat akoatra ny candidat irmara ny tiako tenena hoe angalabato zany iza moa no nampiatra an'le izy nanomboka taty amin'ny CENI nanomboka hatrany amin'ny mpiasam-panjakana rehetra nanomboka hatrany amin'ny fanomanana ny bureau de vote sy ny sisa iza ny tantana an'izay ny fitondram-panjakana ka ahoana no ahafahany candidat hafa akoatra ny irmara angalabato fa fomba filaza zay fa tsy marina koa. Misy adimy ny tanjona ho an'ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB raha nitatitra ny fiaonan'ny antoko-panohitra teny amin'ny Lohintsy androany. Voalohany amin'izany ny fanajana ny tanitandalany, fiarovana ny safidim-bahoaka sy ny demokrasia, ny fametrahana ny antenimieram-pirenena mendrika, famerana ny fahatokisan'ny mpividy sy fahavitrihana andray anjara amin'ny fifidianana ary fanatsarana ny fikarakarana ireo fifidianana ho avy. Ankoatra izany, hitsangana isaky ny distrika ity komity ity ho fiarovana ireo safidim-bahoaka ireo. Fa inovaina na itadiavana ny irika rehetra ny anovana sy animbana ny voka-pifidianana any amin'ireo distrika hitarihy ny antoko-panohitra araka ny tatitra tamin'ny zava-misy tany antoerana androany. Fangalaram-bato mibadibady no hita ataon'ny kandidat-mpanjakana izay miova ho fanendrikendrehana ireo kandidat-panohitra ho hiatrany ny fanazavana. Zakan'ireo kandidat-mpanjakana ny mahita ny eo anivon'ny fanoherana mitarika amin'ny isam-bato taorian'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka antony hitadiavan'izy ireo irika amin'ny fanodinana ny vokatra ho ireo kandidat ny fanoherana avy amin'ny distrika samihafa androany. Seka niarany tsindry avokoa ireo kandidat ireo raha ny fanazavana. Ho an'ny distrika ny Faratsio sy Mananjary manokana, endrikendrika amin'ny fangalaram-bato no animbany vato azon'izy ireo raha ny tatitra androany. Raha ny zava-misy tany no resahana dia hoe lehibe ny adversaire matanjaka amin'ny heriny rehetrarehetra nampiasa zay fomba rehetrarehetra amin'izay hery teo am-piaratanana na vola na fahefana na zavatra rehetra natao tamin'izany fampelezan-kevitra zany ary tena niezaka ny tena miaraka amin'ireo komity miaraka amin'ireo mpanohana tena nanazava ihany koa fa fampelezan-kevitra natao fa tsy fampelezan-ketana ary tena voarainy distrika Faratsio zany satria naverina tao an-tsainy no hoe isika vahoaka rehefa fampelezan-kevitra dia tsy vahoaka madinika fa vahoaka mandinika ary voaray tanteraka ny entana zay rehetra ny zarainy ka izay indrindra no ilazahana hoe nandresy ny député mily tany Faratsio nandresy tamin'ny elanelam-bato raha nivokatra teo anivon'ny SRMV zay satria zay no ananany dia nandresy tamina isa raika amby 540 amin'ny elanelam-bato teo amin'ny candidat mpifaninana zay candidat mpanjakana. Akory ny atairan'ny TGV sy ny ekipa fa ny lozansika any amina 950 sy 3 sy ray alina ny candidat 35 960 dia tany amin'ny 22 000 mahery ny an'ny monsieur le gouverneur. Zao ny ana ny afatra efa indroy nareo zay ro nanao fanambarana fa hoe ny tena candidat ny antoko firaisan-kina ndray ro nangala-bato zavatra sy azo ny saina ho eritreretina sy nanana accès za na tamin'ny liste électorale fantatra tsika tsara fa ny TV Plus Madagascar de télé en sénateur Nicolas Rabe Mananjary ray zay faharoa nampiasa force mpanjakana monsieur le gouverneur nampiasa pression nampiasa vola nahazo hélicoptère eo ambadika kely voilavo eo misy commune iray atao hoe Amboinionana nazahoako vato 500 mahery ny anazy tany amin'ny manodidina 500 tany razany baba ny nefa eo tsy nanana fotoana angalaram-bato aho fa vokatra ara-dalàna vokatry ny safidim-bahoaka no niseho tao amin'ny distrika ny Mananjary zavatra ray tsapako sady marina masiaro tegna hafa-baraky monsieur le gouverneur dia manaonao foana tonga hatrany amin'ny fisamborana ny candidat avy amin'ny fanoherana ny tranga tao Mahajanga mitarika lavitra amin'ny vato i Afakandro Christian raha ny fanazavana mahatonga izany
tranga izay tonga hatrany amin'ny fisamborana ireo mpiarady aminy. Raha iresaka ny kany mahajanga voalohany manokana ny tena koa ny rahantsika nahita fa tsy nisy mpanaradia teto Madagasikara voasambotra sy nitazomina tany amin'ny gendarmeria raha tsy nitao mahajanga. Ny antony dia tsotra, resy reo tao anatin'ny fifidianana ny kandida lisitra faharoa amin'izareo misambotra olona ao anatin'ny tranony rehefa tia fantatra fa mpiaradia amin'ny afakandro dia samborina ankitsirano hoentina any amin'ny gendarmerie. Natao fitaovana hoery famoretana sy angalaram-bato nandritra iny fifidianana iny ireo mpitandro ny filaminana sy mpiasam-panjakana isan'ny tokony raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra ireo fampiasana vato izay voasoratra mialoha anatin'ny urina nandray anjara tamin'ireo alabato ireo chef fokontany sy lehibe ny district raha ny tranga tao amin'ny Tomasina sy Anetoliara distrikany Betroka Atsimo. Reto ny endriky mianatra na io fampiasana vatom-pifidianana efa voakosiko ameloha na io fampiasana karam-pifidianana tsy mitondra karam-panondro na io fampiasana olom-boateny mpanjakana manomboka any amin'ny fokotany hatrany amin'ny préfecture. Zay rehetra zay zany ny endriky le fangalarana amin'ny fomba hoana ny idiran'ny fanomenana ao anatin'izany mikimaky rehetra zany tsy possible zany. Atambatra mihitsy aloha le hery rehetrarehetra hiaraka vao afaka tsika manova zavatra. Fa raha ohatra tsika tsy matanjaka, tsy mivondrona, tsy zavatra voaovantsika eto. Ary naroatra ohatry mibangame alina, tsy amikenatra, tsy amitahotra ny olona mpangalatra. Ny mpangalatra tompo dia antsoina hoe mpangalatra na mpangalatra koa na mpangalatra tolapaty mitovy zany. Tao amin'ny faritany Tomasina no heveriko fa victime indrindra tamin'ny alabato. Voaka sekotra daholo zay rehetrarehetra. Tsy misy na anankiray mahazo miantso fa zay fantareo kandida amin'ny firaisan-kina ka hoe tsy mivoaka sekotra tao anatin'ny faritany Tomasina. Tany Betroka Atsimo mitovitovy ihany koa tsika Andriamatoa député Fidèle Lazara-Pera tonga tany aminy koa ny enjana totina Andriamatoa filohan'ny Repoblika andro nirina Rajoelina telo andro alohan'ny fifidianana daty mpifidianana tonga amin'ny hélico. Ny zavatra nahatsikaiky dia zao filoham-pirenena ny tonga nefa ny tanàna mangina. Ianareo eto Betroka Atsimo tonga eto angataka cadeau d'anniversaire ho anareo. Ny cadeau d'anniversaire andrasako aminareo eto Betroka Atsimo dia ny handany ny kandida zay miaradia amiko satria ny kandida anareo eto dia mpanohitra noho izany tsy ahazo fampandrosoana mihitsy ianareo raha mbola io ny laninareo. Tany rehetra présidana fotany rehetra ao anatin'ny distrikany Betroka Atsimo miaraka amin'ny be ny tanàna rehetra zay nanaiky hanatrika azy sy ny rafim-panjakana rehetra tarihina Andriamatoa gouverneur ny Tsimandrefa. Ny havatra dia tsotra, tsy maintsy ataonareo ny handany ny kandida mpanjakana. Fa raha tsy zany, ianareo mera dia soloana PDS, ianareo président fotany dia roahana, ianareo fonctionnaire affecté daholo. Zay zavatra nisy tao. Tsy anaikatra amin'ny farany ary tory ireo endrika tsy fanarahan-dalàna ireto kandida ireto izay saika nametraka fampitahana teo anivon'ny seni avokoa raha ny fanazavana hatrany. Amin'ny ankapobeny mitarika amin'ny vato ambony ireo avy amin'ny fanoherana ireo any amin'ny distrika misy avy tsirairay. Mitaky fikianan-dom-pirenena manoloana ny savorivory sy ny korontana misy eto amin'ny firenena ny eo anivony antoko MFM na ny mpitolona ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly. Tsy maintsy erisoana hoy tsy farany ny fanesorana ireo rafitra izay hita fa tsy mahomby sy mitanila amin'ny fitondrana indrindra tamin'ireny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 2020 ny volana May lasa teo ireny. Nanjakan'ny tsy maty manota sy ny osika mibaribary ny fifidianana solombavambahoaka izay natao farany teo hoy ny fanambarana nataony teo anivon'ny MFM na ny mpitolona ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara omaly. Tokony FMPN-tsy fampidinika hoy izy ny ankolafikery rehetra isoroana ny korotana sy ny savorivory izay mety hitranga. Miteny ray ny MFM fa iteraka olana eto amin'ny firenena ireo fifidianana tsy ny fampiarana izay anjakan'ireo tsy maty manota amin'ny fomba mamoehitra mamotika ny demokrasia
ka mitady anapatra ny fahefan'ny vola diso tafahoatra izay tsy fantam-piaviana andaniny vokatry ny fampiasana ny fahefam-panjakana ary ankilany vokatry ny kolokolo ampanantenainareo mpanambola te ibako ny are-pirenena tokony irosona ary ataovy andohan-drararaka izany ny fikaonandoha-pirenena ijerena vahaolana miaraka ka nesorana ireo rafitra izay tsy nahomby indrindra atao arin'ireo fifidianana natao ireny tsy maintsy mikitika rafitra tsika tsy maintsy raha tiatsika nandroso ary mbola tsy tary zay inona le rafitra eo ny rahantsika midinika tsy voafaritra zay tsy voafaritsika zay ary tsy nyrehetrarehetra ihany koa no andeha hiaraka idinika hoe andao zao fa manimba zavatra zay fa reo izay iverina fa tena mahafantatra ny zavatra misy eto amin'ny fireneny tia dia iangaviana mba hiaraka idinika amin'izay malaky de malaky indrindra ny filoham-pirenena izay iverina fa tokony ray aman-dreny malagasy rehetra izy amin'izao mba hampiantso hoe inona no zavatra ho jerevantsika eto amin'ny firenena inona no ahitsy raha ny olona fotsiny eritreretintsika fa fomba fanao teo aloha tsy miova dia tsy misy dika nanaovantsika fifidianana fa miaraka reo aminay ny olona sy ny rafitra nanamafany koa ity farany fa tokony atsangana ny GVDD na ny gouvernemanta vaovao anao teniera ho an'ny demokrasia araka ny fehikevitra ny MFM tamin'ny 7 febroary taona 2024 rafitra izay isa miantoka ny fampanajana ny tanitandalana isy ny fanovana eto amin'ny firenena anavotana ny Madagasikara eo ambavahadiny krizy lalina izao Aina nisy nisy fifandonana mahery vaika ny ady atrano ary ny korotana teraka ny fividianana tsy ara-dalàna teo iny hoy teo anivo ny cellule de crise diovy Madagasikara tompona andraikitra feno amin'izay mety tranga vokatra izany ny mpitondra ankehitriny hoy reto farany tsy feno ny fepetra ahafahana manaiky ny vokaniny fifidianana solombavam-bahoaka izay no tanterahana ny 7 Mey teo iny hoy ny avy eo anivon'ny cellule de crise diovy Madagasikara antony ny baribary ny tsy fanarahan-dalàna ny osika sy ny fikonokononana alabato mialoha nandritra ary tao arian'iny fifidianana iny ahafahana mampandany ireo kandidam-panjakana tranga izay tsy hitondra fitoniana fa vao maika hiteraka crise politika vaovao indray eto amin'ny firenena ka anaovan'ny avy eo anivon'ny cellule de crise diovy Madagasikara antsoavo amin'ny herivelona rehetra hiroso amin'ny fifampidiniana ahafahana mandray fepetra sy mitady vahaolana maharitra amahana izao olana eto amin'ny firenena izao tandindoza ny firenena malagasy sy ny mpiarabelona ary ahina ny isiny fifandonana mahery vaika ny ady atrano ary ny korotana no izany raha mampifanolana izany tompona andraikitra tanteraka amin'izay mety hitranga ny mpitondra ankehitriny satria izy ireo no fototry ny olana feny manao antsoavo amin'ny herivelona rehetra izahay na ray aman-dreny na manam-pahalalana na manam-pahaiza na antoko politika na vondrona antoko politika sy sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana ny olom-pirenena ifampidinika ifanatona hitady vahaolana miaraka isoroana mba tsy isiny raha latsaka tsy aiviny fitondrana tsy marotoerana nijoro tanatina tsy fanarahan-dalàna ity fitondrana mijoro ity noho izy niorina tamin'ny fanonganam-panjakana anatina androm-panjakana antony tsy mahara-dalàna ihany koa iny fifidianana teo iny noho izy miziriziry mikendry ny fomba rehetra azonany maro anisa eny anivon'ny anteny miram-pirenena na tsy izany aza no safidin'ny vahoaka tompon'ny fahefana Titana ny fifidianana izay hatrano dia mampitandrina ny rafitra mikirakira ny voka-pifidianana ny amin'ny mety ho fanovana ny voka-pifidianana ny vahoaka ny farafangana izy ireo izay nanamafy fa mampametra-panontaniana ny fitsimbadika ny vokatra avy amin'ny SRMV sy ny eny anivon'ny seny ankehitriny ny lisitra faharoa ny kandida Nirmar tany antoetrana izay efa fantatra tamin'ny oronam-peo nentina teto amin'ny fampalalambavao fa nisy jilina ny arahany tamin'ny filoha ny amin'ny tsy maintsy amerenana azy eny anivon'ny anteny miram-pirenena Yves Richard Konopodronia ny kandidat tsy miankina larana fahatelo tao farafangana raha ny vokatra rehetra voangina izy ireo. Raha ny vokatra farany avy amin'ny SRMV tamin'ny birao fandatsaham-bato 770 amin'ny 370 nitarika tamin'ny salanisa ambony ny kandida.
eny amin'ny 50 faingo 5 isanjato raha 1 faingo 7 isanjato ny avy amin'ny Irmar tamin'ny Vatomanankery mandidona ny 500 sy 4 alina. Mivoatra ny taremarika ankehitriny hoy ireo mponina saingy misy ny mampiayay avy amin'ny vokatra vonjivaiky avy amin'ny seni amin'ny birao fandatsaham-bato 470 amin'ny 370 izany hoe mbola ambany noho ny voalaza eo ambony. Lasa mahery ny 700 sy 400 etsindray ny Vatomanankery. Nidina 7 faingo 7 isanjato ny kandida laharana fahatelo ary tafiakatra 3 faingo 2 isanjato ny kandida mpanjakana. Izany hoe lasa misy Vatomanankery 2 mandidina ny 2 alina indray matrapatonga ny vokatra avy amin'ny SRMV makany amin'ny seni. Ny mety ho fanovana ny vato izay nampitandrema ny vahoaka ny farafangana ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany ampandaniana ny kandida Irmar. Ny lisitra faharoa ny kandida mpanjakana any an-toerana izay efa mifantatra tamin'ny oronam-peo nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao fa nisy fifanarana tamin'ny filoha ny amin'ny tsy maintsy amerenana azy eny anivony antenimera-pirenena. Zaho zany aleoko lavitra izy no mipasitro zay Félicien. Ny zavatra tokony ho iso zany izy pensara no mipasy. Satria ny dilako tamin'ny PRM raha vao tsy manao podro pensara ka pensara rery ny lasa dia pensara sainy midémissionner dia iaho no miakatra amin'ny assemblée. Zay e dila amin'ny président tamin'ny tsy possible hoy izy anao tsy apodiko amin'ny assemblée. Tokotry hoe kajikajy mahakasika an'izay zany tokony natao hoe ahoana no kajy tafitana an'izay zay kajy zay débloquer i Félicien satria Félicien koa efa midina ny popularité ary ireo any ary malalaka ny agnavitana an'izany ary ireo mezafisoro efa lasa telo candidat de donc zany malalaka ny tafiditra ny aina au première position mihitsy de pensara deuxième position. Tokony hitandro ny fahaleovan-tena sy ny fahitsiana amin'ny fikirakirana ny vokatra ny rafitra isan'ambaratongany hoy ireo mponina. Izy ireo izay nanamafy fa tsy hanaiky raha misy ny fanovana ny safidy hanomezana tompon-dahy ny kandida efa nahiliky ny vahoaka tamin'ny Lajabato ny 20 Mey. Malona izay osoka sy alabato izay hatrany nitsangana ihany koa ny vahoaka miaro ny safidy ny amin'ny distrika Ambatofinandrana manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra rehetra ampibaribary ny fahamarinana amin'ny alalan'ny fampitanana ny vokatra izy ireo fanampanazavana. Mitsangana ny vahoaka miaro ny safidiny eto amin'ny distrika Ambatofinandrana izay ahitana ny hery rehetra miara dia amin'ny kandida Razana Maso Kristina ahitana ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-drazana, fikambanana maro samihafa sy ny atoko politika, ny lambamena ary ny olon-tsotra izay manamerika tanteraka ny falosiosena ny zoa makasy ny vahoaka ato anatin'ny distrika Ambatofinandrana. Ny familiviliana ny safidim-bahoaka tao anatin'ny faneriterena sy ny tsindry maro samihafa nataon'ny kandida miara-dia amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fampiasana fampanjakana toy ny fiara, moto, angidiby ary ny filoham-pirenena. Koa manaitra ny sain'ireo tompon'andraikitra rehetra mahakasika ny fifidianana toy ny seni ACC mba hampibaribary ny tena fahamarinana amin'ny alalan'ny fampitahana ireo taratasy fitanana tsoratra izay feno hosoka masy ny tanindrazana. Melohan'ny jirantsika lafim-baovao hafa dia ampifantarina fa efa tsara ny vokatra hita nandritra ny taona 2024 ho an'ny groupe Baobab Bank teto amin'ny continent africaine ary tsara ihany koa ny vokatra ho an'ny Baobab Bank eto Madagasikara. Nahitana fitombony ny tany findramam-bola tamin'ny taona 2024 iny raha ny fanazavana. Na izany aza anatsara trany ny tolotra omena ireo mpanjifa ny eo anivon'ny groupe Baobab Bank. Taorian'ny fivorian'ny filankevim-pitatana ny groupe Baobab Bank teto Madagasikara nanantanteraka tatitra mahakasika ny asa vita nandritra ny taona 2024 tamin'ireo firenena ahitana ny Baobab Bank, ny groupe Baobab Bank.
tombana izay tsara hoe ireo mpitantana raha ny olana ara-toekarena amin'ny firenena hafa no jerena. Nahitana fitombony ihany koa ny mahakasika ny findramam-bola tamin'ity banky ity raha ny fanazavana. Car au niveau du groupe Baobab sont exceptionnellement bons, des résultats sur le continent africain. C'était une année record. Tsara ny vokatra azo taty amin'ny continenta afrikana, azo lazaina ho taom-pahombiazana tanteraka izany, ka nananika ny 20 tapitrisa euro ny fampiasam-bola. Mivelatra araka izany ny asa ary miroborobo zany eto Madagasikara. Fito ny firenena misy anay aty amin'ny continenta afrikana. Aty Afrika ndrefana Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Nigeria ary ny ao Afrika afovoany, RDC sy Madagasikara. Nivelatra tsara izay ny taondasa ary isan'ny maneho izany ny resaka crédit na ny fampindramam-bola izay nahitana fiakarana hatramin'ny 12 isanjato, vokatra tsara raha tarafina amin'ny fidanganan'ny vidim-piainana. Surtout si on tient compte du contexte économique qui était quand même un peu difficile avec l'inflation. Eo amin'ny laharana fahaenina amin'ireo banky miisa 13 eto Madagasikara no misy ny Baobab Bank Madagasikara, saingy mbola maro ny ezaka izay mila apetraka. Isan'ireo ijoroany ny Baobab Bank Madagasikara ny fampiroboroboana ny sehatry ny fandraharana fa indrindra ny fanomezana tosika ireo tantsaha mba tena hiapaka eny amin'izy ireo ny fampandrosoana ezakendreny. Amin'izao, misa 430 ny agence ny Baobab Bank Madagasikara ary misa 3 hetsy ireo ampikambana ao anatiny. Mbola maro ny tolotra izay omena ireo mpikambana raha ny fanazavana. Même par rapport aux offres et aux futurs, nous restons dans la même direction, c'est de démocratiser les services financiers. Mijanona amin'izay hatrany ny tanjonay dia ny ahafahan'ny rehetra misitraka ny tolotra ara-bola malalaka sy moderna hanamora ny andavanandrom-piainan'ireo mpanjifanay. Isan'ny amafisinay hatrany ihany koa ny resaka digitalisation ny tolotra omena. Tanjonay araka izany ny amaly tanteraka ny filan'ny mpanjifa ny Baobab Bank izay vonina hipetraka mazava ho mpisehatra ampivelatra sy ampiroborobo ary anova ho amin'ny tsaratsara kokoa ny fandraharana ara-bola ho an'ny rehetra. Se positionne clairement comme un acteur qui va démocratiser, révolutionner et transformer l'offre pour satisfaire les différents besoins. Teto Antananarivo no nanaovana ny fivorian'ny filankevim-pitatana ny groupe Baobab Bank tamin'ity taona ity izay nijerevana sy nanaovana tombana ny asa sy ny ezaka izay vita nandritra ny taona 2022. Firenena hafa indray no anaovana izany amin'ny taona manatraka sa ny fanazavana hatrany. Any Mahajanga dia nanomboka androany fametrahana ny kopa-kelatra star ho an'ny Mahajanga tampon-tanàna. Ny kopa-kelatra dia tetikasa iray any orinasa star izay izy io dia dabana atao ho fanangonana ireo karazana tavoahangy plastika ho fisorohana ny fiparitahan'ny fako ary efa maromaro ny toerana misy izany ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Efa tonga eto Mahajanga manomboka izao ny kopa-kelatra tetikasa iray no volavolain'ny orinasa star entina anangonana tavoahangy plastika ho fisorohana ny fiparitahan'ny fako manerana ny tanàna. Ho an'ny eto Mahajanga dia maromaro ireo toerana nametrahana ny bac à collecte kopa-kelatra, isan'izany ity iray hita eto amin'ny leader press Mahajanga ity. Anisan'ny tanjon'ny star moa zany dia hoe manampy ny mpiarabelona aminy mba hikolokoloana ny tontolo iainana hitandrony fahadiovana. Androany dia mahafaly anay mametraka an'ity bac à collecte aty eto amin'ny leader press izay efa mpiara-miasa mahafatrapo aminay ihany koa hatrany Antananarivo dia misy point de collecte maromaro moa zany izay efa mpiara-miasa ihany koa. Ahitantsika toerana maromaro eto Mahajanga manomboka amin'ny androny androany. Izany hoe misy ny station Total, misy ny station Galana, Jovena, De Michel dia ankoatran'ny leader press ihany koa misy ny Supermaki. Izay zany no ahitantsika ny bac à collecte manomboka amin'ny androany. Izy io dia natao ho an'ny rehetrarehetra. Bac à collecte izay natao hanangonana tavoahangy plastika tsy mifidy na inona marka an'ilay tavoahangy plastika. Izany hoe na tsy tavoahangy plastika any star raha zany dia afaka aterinao anatiny satria araka an'ilay niteneniko teo hoe ny tanjontsika dia ny tandron'ny fahadiovan'ny tanàna. Izay aloha zany ny teny filamatray ato amin'ny kopa-kelatra dia rehefa madio ny tanàna dia izay no azo lazaina hoe tratra ny tanjony. Ary ilay izy ihany koa tsy voatery hoe ny toerana izay efa nisafidinay no ametrahana an'ilay bac à collecte fa azo ny fokontany tsirairay avy ihany koa ataony mangataka aty amin'ny anivon'ny orinasa star dia afaka ametrahana an'ilay bac à collecte.
misy ihany koa ny fampahafantarana sy ny fanazavana mikasika ny kopakelatra ho ataonyreto ekipa ny stara ireto eny anivo ny fiarahamonina. Manatotosa karazana tour de quartier zay androany. Io tour de quartier io dia natao anetanana ny mponina eto Mahajanga afantatra aloha voalohany indrindra hoe inona le atao hoe kopakelatra, ohatrany ahoana ny endrikendriky le baka collecte dia aiza avy ny toerana ahitana azy. Tombony ho an'ny mponina Mahajanga araka izany ny fananana ity baka collecte kopakelatra ity. Tsara be le initiative dia nieritreritra izahay hoe tsara koa raha hoasiana ohatran'izay aty Mahajanga satria efa fantatritsika zany hoe be dia be le olona manary tavoahangy plastika eraky ny tanàna izay manentsina ny lakan-drano eto Majunga dia mba initiative ho antsika eto Majunga zany le izy dia miezaka daholo isika rehetrarehetra izay mahita na manana tavoahangy plastika any amin'ny elakelan-trano rehetrarehetra ireny na any tokantrano any au lieu de hoe hanary an'le izy eny rehetrarehetra eny dia afaka terina aty amin'izay misy collecte tavoahangy plastika zany izany. Ny taona 2024 no efa nanomboka ny tetikasa kopakelatra ary ny isian'izany manerana ny nosy no tanjon'ny orinasa Star. Ho antsika eto Mahajanga aza ririna intsony araka izany ny tavoahangy plastika fahatelo eny amin'ireo toerana misy ny baka collecte kopakelatra akaiky anao indrindra. Ny resaka teleferika ny fiakaran'ny vidin-drano avroiny any amin'ny faritra Antsiranana sombony amin'ny vaovao misongadina mbola entina aminao ao anatin'ny tapany faharoa ireo ao aorianany ireto dokam-barotra fohy ireto. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Já fui da Kwaminei, Atiarova Kuakai, Tiki Tiki Vomandenga, Masuan. Amin'ny manaraka Big Crystal, penina tena azo antoka. Tavena somatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao araka ny fanatsidika teo dia mampiteny mona ny fanaovany mpitondra fanjakana politika eto Madagasikara noho ny tsy fahaizana mijery ireo tokony atao lara-pamehana hoy ny teo anivo ny randrana sindikaly aitraitra sy fanodikodinana saim-bahoaka hoy ity farany ny fanaovana andrana amin'ny fandefasana ireo kambin'ny teleferika omaly. Ny teleferika izay mety tera-doza raha tsy misy ny famahana ireo pitsopitsony amin'ny finitra amin'ny fandefasana izany. Christian Jimby. Rendrarendra sy fanodikodonana ny saim-bahoaka amin'izao fiandrasana ny valim-pifidianana solombavim-bahoaka izao no mahatonga ny fitondram-panjakana mirosa amin'ny fanaovana andrana amin'ny fandefasana ireo kabinina teleferika na ny transport par câble hoy ny teo anivo ny randrana sindikaly. Tsy nisy hoy izy ny famahana ny marary mponina indrindra ny olany mpiasa malagasy fa ny amin'ny tsy tokony atao lara-pamehana trano no mamaika izao fitondrana izao. Tao anatin'ny 5 taona zany dia raha vao mijery ianao zany ao anatin'ny raha ohatra amin'ny réseaux sociaux ohatra sy ny feo eny an-dalana eny dia hoe inona ary ny lara-pamehana ity fanjakana ity tsisy mazava dia tsy mahagaga zany raha ohatra ka hoe nanao an'io ry zareo satria ny alalantsika ny zava-misy raha mahita na any amin'ny réseaux sociaux na iza na iza dia ny rendrarendra ny tena mahamay an'le fanjakana tsy mazava zany lara-pamehana hoe inona ny tena zavatra ilain'ny vahoaka
atolotry ny fanjakana fa ny azy zany zay mamirapiratra hafany a manao zavatra mamirapiratra mety zany hoe ny mamirapiratra ny ilainy fa tsy ny mahasoan'ny vahoaka zany a dia zay ny tena manahirana amin'izao ary mahatonga ny vahoaka malagasy tena sahirana. Vao maika itera-doza ho an'ireo mpiasa malagasy ho ity farany ny akon'ity teleferika ity no tsy fampin'ny solika sy ny herinaratra avy amin'ny jirama izay entina ampandehanana izany. Zay miteny an'le hoe asa lasa mahafaty satria maninona le tapaka foana zany ny jiro dia rehefa tapaka ny jiro a dia tsy mahazo mody ianao eny amin'ny toeram-piasana any nefa tsy mandray karama dia tonga amin'ny faran'ny volana miena ny vola raisinao ilazana aminao tsika sady zany hoe tena vao maika ho zava-doza ho an'ny mpiasa zany satria io ary tsika zao tsy mampiasa teleferika tapaka foana ny jiro mijaly tsika mpiasa vao maika fa mandeha io zany a na misy aza ny resaka hoe groupe zay moa le voizina any hoe misy groupe be ao hoe aiza ny atakaran'ny orinasa anao an'izany hoe andefa groupe sanandro amin'io andefasana an'io teleferika io zany tsy zany zavatra entina fotsiny hoe mba ampandrindrina drisan'ny vahoaka fotsiny. Tsy aivony notanterana omaly ny fanaovana andrana tamin'ny fandefasana ireo kabina teleferika misy 7 everina fa iditra amin'ny andrana fampidirana olona anatin'ny kabina ny fanjakana amin'ny 7 sy ny 20 jona ho avy izao. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe tena lara-pahamehana ho an'ny vahoaka tokoa ve ny teleferika amin'izao fahantrana lalina iaina ny vahoaka malagasy izao. Efa matipaika ihany koa ve ny fepetra sy ny fijerena ny famahana ireo riska izay ahina itera-doza amin'ny fandefasana azy ity. Any Antsirabe ny into ny fandravana trano atao amin'ny fokotany Antsena kely Ambalamaditra Antsirabe omaly maraina izay nahitana fianakaviana misa 12 tafo ary zaza mambehivavy 10 no tsy manan-kialofana vokatry io fandravana trano io. Nisy ihany koa ny erisetrana azy ireo rava-trano nandritry ny fandravana raha ny fanadihadina natao tany an-toerana. Androny Rinanandria Miarso, Kolo Antsirabe. Raha tsy aivina dia ray volana lasa izay no efa nisy fandravana trano teto amin'ity fokotany Antsena kely Ambalamaditra eto Antsirabe ity ary nitoy izany anabi fa 5 volana Jona 2024 tokony tamin'ny nora maraina teo eo. Raha lorany bavao azo tetỳ toerana dia fianakaviana misa 40 tafo izay ahitana zaza mambehivavy misa 10 no tsy manan-kialofana mikasika ity fandravana trano ity. Izy ireo izay nipetraka tamin'ny tany mirefy 3 ara mahery eo teto amin'ity fokotany ity ary efa 20 taona nanajariana. Efa marobe ireo dingana nataony ireto fianakaviana ireto saingy tsy nahitambokana izany ka izao nefara tamin'ny fandravana fandrona izao indray. Tonga teto le Huisse Romeo io maleriva teo amin'ny efatra sasany dia zao no nataony hoe andrefiny tany zay ozy izy hanavaka le tany Clara 3 dia nefa no maraina ny andro nitondra an'ireo vatandahireo izy miaraka amin'ny fitaovam-piadiana miaraka amin'ireo force reo fa avy dia mandrava ny tranonay no nataony. Ny etanay raha tsy tafavoaka akory ny dia efa nahorodany ny trano. Clara 3 ny any amin'ny juridika nefa zay nanana titre naka titre tao amin'ny domaine 289 ny titre amin'le Jamamody Karim dia lazainy fa hoe tsy atao amin'le tandrify nipetrahanay le tany Jamamody Karim nefa mazava be any amin'ny juridika fa 3045 le tany. Izy zany rehefa natao dia misy dingana roa samihafa nataony zareo moa zay nanana taratasy ara-dalàna dia naseho tamin'ny zareo izy tamin'ny nandrava voalohany dia salasala tagna ma zareo dia olona hafa indray ireo iraka nalefa ny zareo reo sy hafa indray io tonga io eo mandrava an'le trano io tsy nisy mihitsy ny namba hoe mba fijerena manokana zany fa dia tena tonga dia didiny Besandra le izy. Tena misy titre borné le tanàna zany fa rehefa tena savana rehefa taty arina le izy dia tonga dia misoratra amin'ny olona ray zany le toerana rehetrarehetra fa tsy ty rery fa tena rery apita rery koa izy io trano be ireo mijalajala be ireo ry apita reo mbola andravandreo izy satria rehefa tonga teo ny géomètre dia nandrefy an'le izy dia tafiditra ao daholo. Nisy tamin'ireto fianakaviana izay ravatrano ireto no niharan'ny erisetra nandritra ny fanatanterahany vaditany iray ny asany izay tonga taty atoerana
raha ny fanadihadiana trano. Ny zanako zany mba niezaka nanazava tamin'io ise io avy de meny coup de tête ny orony a de nandera ny anankiray a meny totondry a de voto eto amin'ny kaiky firifany eto le vehivavy miaraka am'le ise mo de tena manopa sy miteny ratsy mandrangitra an'le zanakay zany sady am'izay le teny ratsy opa ataon'izay nakasary nataon'le zanakay a nakasary le trano rava de tsy avela makasary zava-miseho teo zany cousin-ako nakasary teo nakasary de le trano nalainy sary teo de tamy avaly le ise iny hoe aza makamakasary eo la de niteny za zokana hoe fa maninona nga le trano tsy afaka alaina fa zay nga makasary olona de nakasary ny élément ako la ozy teo ty ozy ny cousin-ako le telefône ary jerevony sary nalaiko fa trano daholo nalaiko teo de nijerevany de hitany fa trano daholo ny tao anatin'le telefône fa tsy isy olona tao anankely ary de avy eo tsy haiko inona ny lavaniny teo fa izy zokanay am'izay no nyresaka teo de tonga de menany coup de tête be zokanay rehefa eo de nde anakana anazy de avy eo tonga de nitifiriny any totondra indray anaty eto de io mivoto io izy tsy haiko hoe mieritreritra ve izy hoe tompony lalàna de sa hoe ambony hoanay de zany mahatonga anazy manao an'izany hoe tsy matahotra mikasy tanana olona nefa ny raha mba hoe izy zany voakasy tanana anay teo de mety hoe ahoana ny faran'le zavatra ohatran'izay de avy eo narovako le cousin-nay zany mba tsy navelako kitiany de zany ndray nasiana coup de tête be nefa zay tsisy nikity anazy fa tena hoe resaka tsotra fotsiny zay moa zany tsy ny atamo fa niaro anazy eo maninona ary zay zany no alainy sary izy moa resaka hoe droit l'image zany ny adivany aminay nefa ny olona tsirairay ngamba samy manana droit l'image daholo fa tsy hoe manam-pahefana ihany taorin'izay de rohitra nitondra sora-bavety niazo ny trano fivarotana ilay teratany vahiny izay voalaza fa tompony tany ireto fokon'olona anisy ny torabaty manoloana ilay toeram-pivarotana saingy efa hita niatra ny atetỳ toerana ireo mpitandro filaminana vokatr'izay de tsy karitra fa nanidiny toeram-pivarotana avokoa ireo mpivarotra rehetra tetỳ amin'ny manodidina ny an-tsena kely nandritra io fotoana io atrany de nandeha nakaty de avy eo tonga teto nisy torabaty be teo ako matsy atrery ambany atrery nahita le torabaty zay fotsiny ngamba nitako teo fa andrasana araka izany ny mety hotoen'ity raharaha ity izay fantatra fa efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny rototany tolakandro teo izay natao tao amin'ny bran fatrifakina karatra any amin'ny fatra izay ihany fa any an-tsiranana kosa indray dia niakatra avy roiny ny vidin'ny rano fisotro madio ao tanambao an-tsiranana ka mampitareny ny ponina mitarena vokatra izany ihany koa ireo tanora tsy anasy mpitatitra rano any an-toerana fanadihadiana izy tany eo Bezary kolo an-tsiranana mitombo lalandava ny fijaliana sy ny fahasariam-bahoaka aty an-tsiranana miakatra ny vitim-piainana tebiteby lava manoloana ny rara politika jiro sy rano tapaka lalandava mitaraina ireo vahoaka avy any amin'ny fokotany Tanambao 5 ao anatin'ny renivohitra an-tsiranana voalohany manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny rano zato isanjato eny amin'ny fatsakan'ny rano mpanjakana raha 5 ariary teo aloha dia 100 ariary amin'izao kezay gaga baka nampanongana izy ty izy ty teo 100 francs ibako nampanonga 250 euros mbola ni accepté ne fotini mbola 250 izy io izy nampanonga 100% izy navy nagnambara fa 250 nampetany teto fish 500 ya 500 lagniny mangala lagniny tsy angala mipetraka fa izy ty 500 mitsoka tsy manaiky vidy rano reo mpanjifa noho ny fidanganan'ilay vidin-drano ka lasa fatiantoko tanteraka ho an'ny mpitati-drano izany de taloha izy mbola 50 izy taloha amizao de nanonga 500 zay ono bidon raiky de magnatitra zay mikiliana izy sy magneky boka kilia satria milefa ireo magnatona amin'ny magnano bonnement agnatin'ny takorin'olo agny ireo sahiragny zay zao ty amizao raha ty zao amin'ny rano manonga zao ty efa herinandro vitsivitsy ny fampilazana an'io fiakarana io fa nanomboka tamin'ny voalohany jona lasa teo ny fampiarana tena mifantsakana nefa ny avao amin'ny fokotany tsy maharaka akory ny zava-misy voniany maraina zegny zao nisy olo zegny navy teto re olo misitraka zay hoe mpantsaka rano tao nilaza hoe fa président niakatra koa ny rano niakatra otriny niakatra 500 francs zany hoe ariary zato nefa taloha izy otrino za 50 100% zegny tonga de za zegny nieritreritra hoe tokony hisy fivoriagna zegny zareo mpitantagna rano sy ny mpisitraka miaraka amin'ny fokotany ino antony hagnontany hoe ino antony ampanongandreo rano
fa jusque zao aloha voniany zegny zaho no nanapa-kevitra hoe ary handiniky miaraka amin'ny namako zay ao agnatin'ny fokotany hoe tokony ho isy fivoriagna zay mikasiky zay hagnontany zareo mpitantagna hoe ino marigny ny antony ampiakarandreo rano jusque hito aloha mbola zay zegny ny zavatra azoko tenena. Andrasana ary ny fanapa-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana maefa manoloana izany rehetra izany. Lasa ny eritreritra hoe mandroso makaiza ity isika sa izay lay hoe tsy maintsy mandroso. Fa mila tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny olona rehetra, indrindra ireo mpanekanto misehatra amin'ny lamaody. Isan'ny sehatra iray manimba ny tontolo iainana io sehatra io ka antony nametrahana ny tetikasa métamorphose izay manome lanja ny famoronana maharitra sy manaja ny tontolo iainana. Ho fanomezana lanja ny famoronana matianina sy fanajana ny tontolo iainana no nametrahany masivo amerikana ny tetikasa amin'ny métamorphose izay miompana amin'ny fampiroboroboana ny famoronana matianina sy manaja ny tontolo iainana eo amin'ny tontolon'ny lamaody. Tetikasa izay ho tanterainy ireo mainty milalo fito mianadahy nandray anjara tamin'ny International Visitor Leadership Programme 2024 niompana amin'ny fandrarana eo amin'ny sehatry ny lamaody. Raha dika amin'ny fiteny tsotra ny teny hoe métamorphose dia hoe fiovana ho amin'ny tsaratsara kokoa. Raha dika teny maharaka indray koa ny métamorphose dia fivoarana na fanatsarana na fanomezana aina vaovao. Noho izany dia ohatra akaiky indrindra ny fiainan'ny lolo izay bibikely fantatsika rehetra le manidina sy tsara loko iny. Alohan'ny nahatonga azy manidina eny rehetrarehetra eny dia fantaro ary fa atody aloha no ny androany dia avy eo nisehatra fiovana maromaro izy ary ihany koa niofaka vao tonga tamin'iny loko tsaratsara iny. Dia toy izany ihany koa ny sangana tsara tsirairay avy reto. Ny tetikasa métamorphose izay fampivondronana ireo mpamorona lamaody matianina izay ahafahana mizara ny fiatraikefa azon'izy ireo amin'ny mahamatianina azy amin'ny alalan'ny andiana hetsika isan-karazany toy ny fampiratiana, ny valandresaka sy atrikasa ary hetsika filatrona izay mifantoka amin'ny famoronana lamaody matianina sy manaja ny tontolo iainana. Ilaina ary zava-dehibe ny fametrahana ireo mpanakanto tompon'andraikitra antony maro ny voka-dratsy ateraky ny fampiasana ireo akora afa amin'ny lafiny lamaody raha ny fanazavana. Ny ankamaroan'ny akora ampiasaina amin'izao fotoana izao dia sentetika daholo. Ataoko hoe 7% isanjaton'izay dia misy ny nylon, misy ny acrylique fa ny tena madoto ny tontolo iainana sy mibetsaka indrindra tena hoe mitana lahatra voalohany amin'izao zany dia ny polyester. Ny olana ateraky izay le hoe akora simika izay dia rehefa manasa zany rehefa manasa akanjo ohatra tsika dia miteraka hoe microfibre, misy azy hoe microfibre izay ateraky ny avoakan'ilay akanjo sasantsika zany hoe tsy hita maso zany izy fa plastika kely be dia be. Iny anefany lasa any anatin'le renirano dia mandeha any amin'ny ranomasina rehefa avy eo. Dia ny scientifique moa zany tonga dia nahita hoe be dia be ny biby ny trondro ny zava-mananaina rehetra ny anaty rano mihinana an'iny nefa ireny koa avy eo tonga tsy amin'ny vilia antsika satria tsika mihinana trondro, mihinana azadrano. Misaraka izany ny hetsika maro izay ho tanterahina ka isan'izany ny filatrona izay ho ataony fa 20 jona ao amin'ny masivo amerikana eny Andranomena. Mialohan'izay misy ihany koa ny valandresaka sy fampiratiana izay ho tanterahina mandritra ny 2 andro eo amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Fahadingana maro no mila atsaraina eto Madagasikara raha tiana ny anatratra ny tanjona amin'ny fampandrosoana lovain-jafy amin'ny fisitrahan'ny mponina ny tolotra ara-pahasalamana sahaza azy ireo. Hoy ny filohan'ny Fédération Ouest Africaine du secteur privé de la santé nandritra ny salon du secteur privé de la santé teny Anosy androany. Isan'izany hoy izy ny famondronana ireo sehatra tsy miankina rehetra fa eo ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa ny sehatra tsy miankina amin'ny fanajana ny manodidina izay fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka. Fanampanazavana. Vous savez, aujourd'hui, la santé doit prendre de plus en plus en compte le secteur privé. Araka ny efa fantatrareo, ny sehatra tsy miankina dia manana ny anjara toerana lehibe
eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ankehitriny raha ny any amin'ny firenena sasany ohatra ny sehatra tsy miankina dia mahasahana ny fahasalamana hatrany amin'ny 1% ny fikarakarana ny fahasalamana tsy azontsika atao tsinotsinona araka izany ity sehatra ity izay efa mihamaro sy tena ilaina izany no mahatonga ny sehatra tsy miankina mahatsapa tena ny zava-misy sy ny andraikiny ary efa miezaka ny mivondrona noho izany dia zava-dehibe ny famondronana ireo sehatra tsy miankina nasionaly ho an'ny eto Madagasikara fa ny mila soroana kosa dia ny filazana fa mahaleo tena matanjaka ao ary tsy ilina amin'izany tsy maintsy mitambatra isika amin'ny alalan'ny fivondronan'ny sehatra ny fahasalamana tsy miankina eto Madagasikara izay afaka mitondra ny hevitry ny maro amin'ny sehatra avo dia avo izay no tokony irosona. C'est vers ça qu'il faut aller. Mitomboisa ireo tanora liana sy miroboka eo amin'ny tontolon'ny jeux vidéo eto Madagasikara. Sehatra iray ahafahan'ny tanora mivelatra amina karazana sehatra filalaovana ny plateforme de gaming ny Telma eSport série. Andiany fahatelo tamin'ity taona ity izay manomana loka vola mitetana 4 tapitrisa ariary eo izay natolotry ny Exclusion eSport sy ny Telma Madagasikara ireo mpandresy androany. Notanterahina teny Andraharo ny marina teo ny fanomezana ny loka ho an'ireo tompon-daka isan-tsokajiny amin'ny fifaninanana Telma eSport Series 13 4 naharitra herintaona ny fifanitsanana raha toka nanomboka tamin'ny taona 13 ary ny farana tamin'ny volana May 14 teo. Taranja jeux vidéo ny eSport ary ny isa 9 izany tamin'ity andiany fahatelo ity anisan'izany ny Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Clash Royale, Street Fighter, Naruto Ultimate Ninja Storm, EAFC 24 ary ny League of Legends Wild Rift sy ny Dota 2 izay efa nisy teo aloha. Tafakatra 510 isa raha toka 70 mahery teo tamin'ny andiany farany. Ao anatin'le Telma eSport sérieux zany moa dia ahitana plateformana jeux be dia be. Ao anatiny ohatra ny jeux amin'ny téléphone amin'ny finday, ao anatiny koa ny jeux hita amin'ny ordinateur. Dia misy karazana kilalao anankisivy hita tao anatin'izy io dia nisy zany mpifaninana nandray anjara. Tena nampiavaka ny andiany tamin'ity taona ity dia ny ataontsika hoe gratuité an'ilay zavatra izany hoe tsy nisy intsony ny vidina fisoratana anarana fa afaka nandray anjara avokoa ireo mpilalao rehetra manerana ny nosy. Tsy voka-dratsy aloha marina hoe mety misy voka-dratsy raha ohatra ka tena hoe miroboka anatiny hoe gamine ny ankizy ka hoe tena zay ihany ny tompiny masony sy ny mahazaza anazy fa tsy dia tena hoe fampirisihana amin'izay loatra izy ity. Ny vokatra tsara afaka mety hoe afaka resitsika ao anatin'ny resaka kilalao ohatr'itony Telma eSport dia ny amin'ny resaka hoe mampivelatra ara-tsaina ihany koa ilay izy. Fatatsika amin'izao ao anatina fanatontoloana be isika dia mba mampiditra ny zaza tsikelikely ny ankizy moa zany fa tsy ataontsika hoe zaza ntsony izy ireo, mampiditra ny ankizy tsikelikely hoe manahoana inona ny mety hoe tontolo hafa ankoatran'ny hoe tontolo hitantsika iainantsika amin'ny andavanandro satria ao anatin'izay ihany koa hitantsika angambany amin'izao efa be dia be mihitsy ny malagasy hoe mamokatra kilalao toy izao mihitsy dia izay zavatra izay mila ampiroboroboana ihany koa. Anisan'ny mpilalao sangany sy ny avaka izy Z Ryan tamin'ity fifaninanana ity izay nandrobaka ny vola 7 tapitrisa ariary tamin'ny lalao roa i football sy EAFC 24. Za moa zany nanomboka 2017 nanao tournoi voalohany izay nandraisako anjara sady motivation nidirako tao anatin'ny tontolon'ny sport. Tamin'izay nidona tamin'ny champion de Madagascar tamin'izay Kaim avy nisolo tena Madagasikara izy tamin'izay avy tany Maroc dia tonga teto Madagasikara izy dia tamin'izay resiko dia nanomboka teo motivé be nanao an'le compétition ohatran'izao. Ny entraînement moa zany zavatra ray moa zany raha tiana ho parfait dia tsy maintsy mila répétition dia plus ianao mamerina an'ilay zavatra plus habile kokoa zany ianao anaty zavatra anankiray ninina domaine atao dia répétition moa zany tena secret. Milalao matetika moa zany mila milalao matetika zany ianao satria ny jeu anankiray isa-taona tsy maintsy miova ny jouabilité sy ny fomba filalaovana anazy dia lasa tsy maintsy eo amin'ny hoe za zao manokana amin'izao sady manomana championnat du monde any Arabie Saoudite amin'ny 11 novembre ka hatramin'ny 19
dia mila manao en ligne foana zany isan'andro amin'izao jeu en ligne. Nanomboka ny taona 2020 ny Telma eSport Series izay fiara-miasan'ny Excelsior eSport sy ny Telma Madagasikara. Tanjona amin'ny ankapobeny anome fahafaham-po ny filan'ny sehatra filalaovana rehetra na ny plateforme de gaming ahatratra ny vondrom-piarahamonina rehetra eto Madagasikara. Indray-mbava amin'ny maresaka avy any ivelany dia nanomboka tao Colville-sur-Mer ny fahatsiarovana ny 20 taona ny débarquement de Normandie androany. Nitarika izany ny filoha frantsay sy amerikanina mivady. Io izay opération militaire goavana indrindra ny arahan'ny tafika amerikanina, britanika sy ny miaramila frantsay tao avaratry la France ny 9 jona 1770 nanosehana ny nazisy ary nampitsahatra ny ady lehibe faharoa. Nahitsy ny faneho-kevitry ny filoha amerikanina nandritra izay misy tambony hatrany sy ny fahafahana hoy izy. Faneho-kevitra izay henany mafisany ny mahazava-dehibe ny fanohanana ny Ukraine eo anatrehany fanafiana ataon'ny Russia ankehitriny. Klasy tomkovavy manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ity alina ity katroko tsara ny amin'ny sivora alina ka dia isorana fino ianao naharitra tao anatin'izay ora iray izay ny tenako sy ny ekipa ny fampahalam-baovao dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma davoko. Bic Cristal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ny Vaovao. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.